Dia mitohy ihany ny fampitana ny vatana avy etỳ Mananjary amin'ny 9 maraina, amin'ny 5 sao samy firy? Amin'ny 5 maraina, eto amin'ny kianja anaovana ny tatitry ny député Aja sy ny miavatoro ny président Siteny Randrena Solonyaiko. Averina ihany fa manaraka izao sary izao en direct amin'ny Facebook. Ianareo rehetra izay ato amin'ity page Facebook ity 275 000 abonnés tsika izao, ary dia mahita fa tsy rariny ny zavatra misy eto Mananjary, satria ny fananan'ny tompona Sono zany soa ihany fanambesana, ary soa ihany koa fa eto ireo mpanao gazety maro avy any Antananarivo mahita sy mampita mivantana izao zava-miseho izao. Efa napoizina ihany moa ka dia efa vonona koa tsika. Mba isao kely le ana zala le isan'ny zareo 2 4 6 8 10 2 4 6 8 20 25 eo amin'ny 75 eo, 100 lahy eo zany, 100 lahy eo zareo. Miasa ny mpanao gazety. Ho antsika vao nandray ny jery ny pejy dia ampatsahivina ihany fa etỳ amin'ny kianja anaovana ny tatitry ny solombavambaoaka Aja, raisiko kely azafady hidiny eto. Tatitry ny solombavambaoaka Aja manajera sy ny miavatoro karakarain'ny Siteny Randrena Solonyaiko isika izao 24 reto. Ary dia amin'ny 5 maraina dia efa miatana ambavabasy ireo mpitandro filaminana. Alefaso aty ny jiro mba ho hita tsara azafady. Ireo miaramila. Miarabanareo tompoko. Misy mamaly, misy tsy mamaly. Etsika mbola misy le avy atsindray eo. Vonona moa zany ny kibay sy ny hazo asa ikapohanan'izy izy ireny, mpiray tanindrazana ihany asiny. Marena moa zany fa mitombo ihany ny asan-dalo eto eto amin'ny firenena, tany sy ny firenena. Reto Mananjary dia tsy ambakan'izany, nefa dia izao no asa ataon'ny mpitandro filaminana, miaro ny mpitondra fa tsy miaro ny vahoaka. Dahoary ty misy sefo azo anotaniana hoe inona ny azo atao. Miarapa tompoko, mba azo fantarina ve inona no ataonareo eto azafady? Miarapa tompoko, azo fantarina inona ny ataonareo eto azafady? Mpanao gazety avy any Antananarivo. Ay, eny amin'ny misaotra tompoko. Tsy manina moa satria efa nilazain'ny namany teo ihany ny antondihany dia ny anakana ny reto tena tsy mitondra langilangy fa basy mihitsy. Ampatsahivina ihany fa mivantana amin'ny pejana Andriamatoa Siteny Randrena Solonyaiko izay misy 275 000 abonnés, ary hitan'ny communauté internationale rehetra zavatra izao izay efa napoizina ka dia efa niomantsika miaraka amin'ny mpanao gazety matianina manana carte de presse ara-dalàna avy any Antananarivo. Izao zany ny endriky ny demokrasia eto Madagasikara. Amin'ny 5 latsaka dia efa tia Antanimboanjo ny mpitandro filaminana anakana ny fahatongavan'ny olona eto, nefa dia raha ny fahalalana azy dia tsy tokony miasa alina loatra izao zareo, fa zany hoe aina angamba ty ozy rainy manonja. Ny asan'izy ireo moa zany dia mitandro ny filaminana raha ny tokony ho izy, nefa dia fiarovana ny mpitondra aloha ny ataony amin'izao. Dia mandeha ihany ny mivantana avy etỳ Mananjary, asa inona ny zavatra hitsanga fa
Sivy kely manao direct tap aloha mba ho archivé daholo ny rehetrarehetra vao balanseko ndraiky. Ilay amin'ilay compte staff officiel. Izy retsy. Dia fampiandriandreto zany tsika. Fa dia izao aloha ny zava-misy. Firy zany ny total zala? 570 zany no voisan'ny mpanao gazety hatreto. 570 ampidiny aty Akanja aty amin'ny domaine privé ity. Tsy domaine public ity fa domaine privé. Apatsahivina ihany. Kanefa dia izao ny zava-misy. Manitsaka domaine privé reto olona reto. Ny lalana moa zany dia ery amin'ny lavidavitra ery. Lalana mankao amin'ny hôtel La Plantation izay tazantsika ery arina ery. Eto amin'ity toerana misy antsika ity dia alaala taloha no nazariana hanaovana ny fampisehoana. Ary dia ny eto nefa ireo miaramila manitsaka an'ity tany ity, manao violation du domaine privé zany. Ankoatran'ireo mitondra langilangy moa zany dia misy mitondra basy, angamba fandefasana bomba mandaditra dranomaso izy ireny. Enganefa tsisy aratra reto mpanao gazety reto, fa dia na izany na tsy izany dia vavolombelona ny communauté internationale sy ny malagasy rehetra izay manaraka ity pejy ity. Misaotra antsika amin'ny fo maraina izay mpanaraka ny pejy. Raika amin'izany tsika ny manaraka en direct. Mety mbola hitombo zany, tombo be mihitsy. Miteny hoe raika amin'izany nefa efa 10 amin'izany sady. Miala tsiny manaitra anareo maraina ry mpanaraka ny pejy Hajaina. Fa dia izao aloha ny zava-misy. Mbola tsy naneno akoho dia efa tonga ny mpitandro filaminana satria andao angambontsika hijery hoe aiza ho aiza ny fahavitan'ny scène. Ary toy ihany ny fampitana vatana avy etỳ Mananjary. Eto amin'ny toerana saika anaovan'ny député Haja ny tatitra sy ny mihavatoro irana amin'ny député sy Tendrandrena Soloniaika. Amin'izao fotoana izao tsika dia manantona ny scène izay ny estrady izay saika anaovan'ny mpanakanto Likôkininka ny fampisehoana sy ny taorian'ny tatitra